betsaka ny mpampianatra lavo nandritra n'iny fotoana mamaivay tamin'ny covid-19 iny a mahatratra eo amin'ny 50 eo raha tao anatin'ny 2 volana monja. Eto dia mbola manamafy hatrany fakaherezana ho an'ny fianakavian'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra fa indrindra ny fianakavian'ireo manamanjo ary makahery atsika rehetrarehetra ao anatin'ny fanatanterana ny Didimasina izany. Sahirana ary mandalo fotoatsarotra ny Ministeran'ny Fampianarana ambony noho ny fahalasan'ireo mpampianatra be dia be ireo satria maharitra any amin'ny 10 na 15 taona any vao afaka hiformer indray tsika professeur d'enseignement supérieur zany na ny maître de conférence maharitra rehetra ohatr'izay vao afaka anofana indray sy anomana relève na olona isolo azy ireny. Mafimafy zany ny zavatra hatrehany amin'ny fitsinjovana hatrany ny kalotaon'ny fampianarana sy ny fanomezana ny tsaratsara kokoa ny tanora malagasy fa dia entanina ny tsirairay ary manao ny ezaka ny atao ministera manantena ihany koa ary manakina fitokisana tanteraka amin'ny mpampianatra mpikaroka rehetra sy ny mpikaroka mpampianatra.